Falmiarabany Marina tonga eto fandarana singadina Marina ina zavatra nanamarika anao indrindra tamin'ny fampiarana nataonareo tamin'ny Majunga. Falmaraba anareo rehetra ihany koa ny tokantrano. Ny zavatra tena nisongadina hitako tamin'ny ekipanay tima Majunga dia ny voninahitry'Andriamanitra voalohany indrindra. Fananganana identité na ny maha-izy azy ny olona anankiray rehefa matsiaro hoe tsy tena tafiditra ao anatina communauté. Fanasitranana fizika ary ihany koa fanasitranana ratra anaty. Fandravana ny sampy ihany koa ary ny fahitana ny olona iray tanàna miona sy tafahoana amin' Jesosy. Fiara-miasa manadio, manao fanadiovana faobe teny amin'ny université any Majunga. Dia fiarahana ihany koa miara-misakafo, miara-maneho fitiavana dia ilay fitiavan'i Kristy. Dia tena nahakasika fon'olona maro be ihany koa tamin'ny zavatra nataonay tany Majunga. Dia ihany koa tsy rozan'izany hoe rehefa manafika mampiseho fitiavan'Andriamanitra dia eo ihany koa satana tena akaiky tao anatin'izany anisan'ny vakitrana izay nahazo anay. Misaotra betsaka Marina tamin'izay dia ndao ary arahantsika ny samy mikasika izay. Faly miarabanareo ny ekipa tany Majunga. Ireto avy izay no mandravitra ny ekipa: Narindra, Jonathan, Enso, David, Tafit, Mialy, Farasoa, Antonia, Fetra, Marina, Yadz, Andry, Roland, izay tarihan'ny felana, siasana. Ny tena nandrenanay ny asa nataonay tany dia ny hoe iraka voafidy mpanangana ny rava izay nalaina tao amin'ny bokin'i Isaia toko 7:20 andininy 12 sy ny toko 1:20 andininy 4. Hallelujah, ihany farany. Majangin free. 1 2 3. Magaga, panangana rava, sasamanava, rava in. Nasatana. Magana Tana. Squad. Sa. Wala mabiyasa. Amen. Hallelujah. Ny azony morontsiraka andrefa ny Madagasikara izahay tany am-piangana ireo izahay nisy ny mbola nijanona noho ny fianarana roso ny dia fentaentanana ny any rehetra tao anaty fiara tao an-drano velona no ny sakafo hariva efa maraina ny andro ora roa tsy atongavana nakarivotra kely fandraisananay tao Majunga tao amin'ny campus ministry toerana nivantananay nitolakandro tsy nitsahatra fa tonga dia namonjy ny fotoam-piderana sy fiankofana tany amin'ny APE samy somebiseby ny tsirairay tao ny nahandro nanangana trano fidiovana fanampiny nanao famerenana dia ny herinandro voalohany nahatongavanay nanangana ny fifandraisana izahay na koa ny antsoina hoe team building.
você. Samba que se asaloa. Avenida que te avienta na minha vez. Feno la bona fono gai mai tanze soke. Samba que se asaloa. Avenida que te avienta na minha vez. Resa dia vehivavy vao 40 taona monja fa nanana irony aretina antsoina hoe obésité irony. Somary nanan-kenatra izy ka nipetraka lavitra anay raha vao nanomana ny ministeranay izahay. Farany dia notarian'ny fanahy-masina nanantona azy izahay ka afaka nanangana sy niara-ny lalao taminy ary nizara ny fitiavan'Andriamanitra tamin'ny Larisa. Efa misy fitiavana ao anatinao. Tany ambolomoty tena nisongadina ny ministeran'ny tanterahanay. Niara-niasa taminay ny chef-pokotany talen'ny CEG sy lycée ary ny pastoran'ny loteriana. Samy nampiseho ny fahavononany ny rehetra fa tanora vonona anangana ny rafa. Nahita ihany koa ny fahatsarahany zava-boarin'Andriamanitra toy ireo biby hitanareo ireo. Ny fampianarana ireo mpianatry ny CEG lycée mpanjakana mba nampiana azy ireo tamin'ny alalan'ny français, anglais, mathématique ary physique. Ministera Kalamanjana toy izao ary ny tantara. Teny ambolomoty no nisehon'ity ministera izay nataonay ity, nanehonay tantara sehatra izay nampisehoana ny fiovam-piainan'ny olona izay manana an Jesosy Kristy sy ny nandresen'ny tompony fahotana. Tao koa ny dia fijoroana vavolombelona ary fizarana lafim-piainana samihafa. Tao anatin'izay dia samy naneho ny talentanay avokoa izahay ary ny ray ina niara-niasa tao anatin'ny fotoana vitsivitsy. Adiny roa teo eo ny fotoana izay nomenanay nanaovana an'izay tantara-tsehatra sy dia ary fampisehoana isan-karazan'izay. Nanehonay ny fiainanay niaraka tamin'i Jesosy Kristy. Rehefa samy nanao ny antso avy moa izahay dia maro tokoa ireo nandray an'i Jesosy Kristy, na tanora, na lehibe, na ankizy.
tamin'ity fotoana ity zay dia nanao fitoriana filazantsara kalamanjana tany Anosy Meditra. Samy nahazo ny anjarany avy teto na ny lehibe na ny kely tao anatin'ny dia isan-karazany sy ny tantaran-tsangana izay naseho anay. Ariana moa fahatena namatotra ny tanàna tao Anosy Meditra ny fanahy ny fanompo-tsampy. Tao anatin'izany nampirisika ny olona izay tena hoe ahafoy ny sampy fa hanolotra ny fiainana ho an'i Jesosy Kristy tamin'ny alalan'ny fijoroana vavolombelona, tamin'ny alalany ihany koa fanentanana samihafa. Maro no nandray an'i Jesosy Kristy. 1 2 1 2 Saingy rehefa antenena hoe hodorana ny sampy dia tsy ny sa nitondra ny sampiny hodorana. Tsy adinonay tao anatin'izany nampahery ny olona sy nitondram-bavaka azy ireo ihany koa. Dia tena nivonahitra ho an'Andriamanitra irery tao anatin'ny ministera rehetra nataonay teo Anosy Meditra. Marina fa teny ambolo-motsy zay dia nandefa sary-mihetsika malagasy nasarika olona fa ny olona any dia tena tia mijery sary-mihetsika mihitsy na tia mivahiny ary dia anarany daholo. Dia tonga koa ny ministera ho an'ny ankizy tamin'izay fotoana izay ny ampitsoniny ihany dia ankizy maromaro vitsivitsy ny tonga tamin'ny voalohany fa somary menatra ry zareo dia ny izahay tao anatin'ilay izy nanana faharetana dia nanana fo an'ny ankizy koa. Dia teto izay nanao fiaraha-misakafo farany niaraka tamin'ny fianakavian'ny pastera sy ireo ankizy natao veloma. Dia ity izany rano nandrononay tany dia matetika milaza hoe andalo satria ny ambanimbany ny vehivavy dia ny ambonimbony ny lehilahy. Dia teto izay nanao veloma tamin'ny pastera sy ny trano manodidina teo akaiky teo. Tiako dia worship fotoana anisan'ny tena nafinaritra satria afaka mifampizara fitiavan'Andriamanitra tamin'ny olona maro tamin'ireo mpianatra université Majunga izay. Natsapa ny fitiavan'Andriamanitra ny olona na voakasoka amin'ny fon'ny olona satria Andriamanitra mihitsy ny tonga nirotsaka sehatra nikasoka amin'ny fony fanana ahafahana nahita izany hoe tena fitiavan'Andriamanitra izany. Teo ihany ny fitiavan'Andriamanitra nefa afaka mifampizara tsara koa ny ankizy ny olona rehetrarehetra satria natsapa tiana zareo noho ny amin'ny fisian'ny ankizy satria natsapa izay tena vela tao anatin'ny Andriamanitra. Teto kosa dia fizarana tamina cellule de prière andro arivariva niaraka tamin'ny APU nahafinaritra tokoa.
nisy taona ihany koa zahay nanao ministère tany amin'ny APU universitaire de tao amin'ny toerana zay nalehanay io nisy ramatoa anankiray zay responsable makasika ny tranon'ny mpianatra izy de nesorina de voly tao satria ny antony nisy taona tao nanaovana sorona naminona ondry de misy ihany koa fanano fahafatesana zay ny sesesy nahazo ny fianakaviandreo mpiasa tao reo de ny ran'Andriamanitra zahay nanao vavaka fanafana atao amin'ny toerana io ary nanampy ny ramatoa izahay satria anisan'ny olona zay nanana olana lehibe koa izy tamin'ny fiainany tamin'ny asany zay rehetra zavatra ataony de tsy mety avokoa de tena nanao vavaka fanafana zahay nanao délivrance tamin'izay fotoan'izay de tena isorana n'Andriamanitra satria tena nisy fetraikany ary nakasika amin'ny fony tokoa ny asa zay nataonay naniran'Andriamanitra anay de tena mahafinaritra be ny fiarahana tamin'izay fotoan'izay. Anisan'ny ministera ataonay ny fanadiovana tena misity mpianatra ny toerana nanadiovanay tamin'ity anisan'ny tena nanamboaranay ny toe-ponay io asa io satria tena naloto tokoa ilay toerana arak'izao hitantsika izao. Tao anatin'ny fanadiovana dia nahatsiaro ny asa vitan'i Jesosy Kristy tamin'ny tsirairay avy izahay ka lasa nanana fahavitriny izahay tamin'ny fanaterana ny asa de lasa nabanjina an' Jesosy izay fa tsy ilay asa na ilay alotony de vita somatsara sy madio ny asa. Ahitako n'Andriamanitra Tiako karana. Mahitany kamerano io zao ty Tiako be ity sao io. Ok, merci Jonathan. Isora manokana ny Jonathan tena nanjara tao. Impirina nanjara zay fa hoe eto fokodiny sy naka video dia tsy nanjara izy. Zao izany. Tsy misy groupe eto nanjara. Soa tsy misy video momba ny Jonathan. Zay bas tsara manokana izy. Zay tena marina. Sady tena kankasana ny alavany fa izy Mama palavra izy. Lama dia so. Magsitraka miany zany. Tena mazoana. Izy tira ngamba io na nafa tanto tena festa dentro café. Meneristi. You should've never mixed me and Bus up. It's a lethal combination. In the beat goes. Yeah. Hallway and T-Bone. What y'all know about that? Let's go. I'm trying to change this music, my nizzle, it's official. I'm tired of hearing heaters that whistle and sizzle when gangsters pull out their pistols. I'm like only trying to get in the middle and settle the Tenin'Andriamanitra ho antsika androany dia ny reto amin'ny namantsika izay mahafinaritra maromaro no ohatran'ny zareo indrindra hoe amin'ny tanora
Ny tondra ny teny androany zany dia ny rahalahy Iasina. Aloha, misy tiana fatisika. Izy no hitondra ny tenin'Andriamanitra ho antsika eto androany a. Izy misolo vavan'Andriamanitra eto androany ho anao a. Amoky ny fanahinao a. Ampahery anao a. Ary za mino fa manam-polazaina amintsika ny tompo. Tsy izy a fa ny tompo. Amen. Dia menanao zany ny Alléluia. Ie, misaotra betsaka ny pasteur manokana tao anatin'izay fampidirana anako izay efa araka ny teneniny teo moa Iasina nianarako dia ekipa nairany reo dia zany anisany mitarika azy ao anatin'izay dia manampy ao anatin'izay ihany koa fialana amin'ny voninahitra ho an'Andriamanitra ireriany amin'ny fafahana ekipa Majunga mijoro vavolombelona eto anio. Voalohany dia hoentiko eo anatrehanareo fa izay dia olona samihafa avokoa tato anatin'ny ekipa. Na dia izany aza nefa Andriamanitra nampianatra anay mba tena flexible zay tao anatin'izay dia indrindra ihany koa amin'ny fanajana ny hafa. Raha mijeriny amin'ny toetranay izay dia hita hoe tena samihafa izay na amin'ny resaka fiainona zany na fomba fiasa na amin'ny fomba fanaovan-javatra. Fa tao anatin'izay hoe Andriamanitra tena nampiasa anay dia afaka izay nitombo tamina resaka attitude na koa hoe toe-po. Tena tsara ny vokatra tamin'ny resaka hoe fifampiainona ny amin'ny fifanajana ny hafa ihany koa. Faharoa manaraka izany eo amin'ny resaka ministera, olanao anay tsy fahafantarana ny fanomezam-pahasoavana betsaka nomen'Andriamanitra anay tamin'ny voalohany fa rehefa nanao ny asa dia Andriamanitra nanampy anay nanome fanamasina izy dia afaka nampiasa ny fanomezam-pahasoavana izahay. Ary tao ihany koa zany ny sasany hoe tao anatin'ny fanatanterahana ministera vao nafantatra ny fanomezam-pahasoavana. Maro ireo olona izay nitsidihana sy novanginy indrindra teo amin'ny cité ny université Majunga. Maro tamin'izy ireo no nanao tokantranomaso na koa atao hoe concubinage. Fa rehefa nandalo izahay dia nizara ny fitiavan'Andriamanitra, zara ny fahamarinan'Andriamanitra dia nisy nanapa-kevitra ny hanatsahatra an'izany teny eo. Ankoatran'izay ihany koa misy ny olona izay nivangina efa ela tsy nandeha tany am-piangonana fa nanapa-kevitra ireo hanaraka an'i Jesosy. Tao ihany koa ny mpanompo sampy tena nahafohy ny hodiny zareo dia nanapa-kevitra ny hanaradia an'i Jesosy. Dia voninahitra ho anazy irery ihany amin'izany asa lehibe sy mahagaga izany. Fahatelo manaraka izany ihany koa ny amin'ny resaka fiarovan'Andriamanitra. Tena niaro anay Andriamanitra. Nisy fotoana izahay tamin'ny volana febroary vaky ny tranony toeranay tamin'ny alina. Fa tao anatin'izay hoe Andriamanitra niaro anay dia tsy nisy naratra izay ary tsisy maty. Kanefa kosa betsaka ny entanay ivery izay azony iverinay hoe sarobidy. Fa tao anatin'izay nampianatra anay Andriamanitra, nandratsana anay izy mba tsy hitoky amin'ny resaka zavatra hita maso izay fa mba hifikitra kosa amin'Andriamanitra sady hatoky azy dia tena mampianatra izy ao anatin'izay. Lehibe Andriamanitra, mahery izy, nampianatra anay izy, vavolombelona izany izay ireto. Voninahitra ho anazy irery ihany. Misaotra tompoko. Voninahitra Andriamanitra nijoroako vavolombelona tany ambanivohitra Marivay antsoina hoe Ambolomody zany. Nandray telefona avy taty Antananarivo fa tsy maintsy hamerina fanadinana dia noho izany tsy maintsy hiakatra taty Antananarivo. Ndraiky amin'ny 3 janvier janoary 17 izay no miverina tany Majunga avy tany amin'ny ambanivohitra io. 9 février zany mila niainga tany Majunga hiatrika fanadinana satria
12 février ny examen taty ny 3 février nefa tany Majunga zay avaky ny tranony base dia very tamin'izay fotoan'izay kitapoko ny vola tokony ataoko frais niakatra nankaty Tananarivo ny ordinateur ihany koa very tamin'izay fakatsary dia gitara ho an'ny ekipa tany Mahajanga nanomboka very hevitra ahako nanomboka ny asa alohako hoe nahoana ny any anatin'ny fandehanana tsy misy vola tsy afaka nanao révision koa satria za nandeha tany tsy hoe nitondra kahie lesona dia teo mihitsy ny any nametraka tiany anankiray tamin'Andriamanitra hoe ataoko ny asanao Andriamanitra fa ny zavatra fantatry hoe mila manao fanadinana dia natoky an'Andriamanitra tamin'ny tao anatin'le situation tao anatin'le tranga zany 2 andro tao alohany andehanako hiakatra taty Tananarivo nisy olona name sarandalana ako hoentina miakatra taty Tananarivo dia rehefa iza dia départ andeha dia rehefa tao anaty tomobile indray zany tory filazantsara tamina olona anankiray dia resy lahatra ny amin'ny fitiavan'i Kristy izy dia resy lahatra ihany koa ny amin'ny hoe asa mission dia niteny tamiko izy hoe anohana anao amin'ny ministera izay ataonao dia izy ny antoka amin'ny friako ny verenako tany Majunga indray dia no hamarin'Andriamanitra tamiko nyle teny hoe zany hamatsy anareo ka tsao aloha fanjakako dia hanampy anareo zavatra rehetra dia tao anatin'izay ihany koa hoe afaka nanao fanadinana tsara vitako tsara ny fanadinana saingy tena tsy nanjary izy satria izay tsy nanao révision fa Andriamanitra efa niteny tamiko hoe izao no tonga fahamarinana dia ndraisiko fahamarinana izay dia tao anatin'le izy nahita fombiazana afaka fanadinana somatsara ray navitako somatsara ny ministera izay nitson'Andriamanitra anahy dia namarin'Andriamanitra tamiko ny teniny Andriamanitra mpamatsy izy Andriamanitra ny fahalalana izy Andriamanitra ny fahagagana izy Andriamanitra ny fahamarinana rehetra izy dia ireo ny toetra n'Andriamanitra tena ngeza be sy nisongadina tamiko nandritra ny fotoana tamin'izay tany Majunga dia tena marina tamiko ireo dia matoky afa marina amintsika rehetrarehetra ireo dia marina ho anareo raha tena milina ireo fa izay Andriamanitra dia ho an'Andriamanitra irery voninahitra. Amen. Majangin free, 1, 2, 3. Majanga, Tananga,